Elia miarahaba manokana any Tadamarayava ary Elia koa miarahaba manokana ny Aosomalalako. Ary ho an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Joshua dia ho aminareo izay izany tenin'ny Joshua izany, izany tenin'ny Elia izany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina dimy folo. Izay mihitsy izany aton'ireo lohateny io. Tsy azo atao intsony ny mitandrina dimy folo. Izany hoe rehefa tia tsipeny amin'ny hevitra izany dia mitandrina foana dimy folo ianao. Dia izay izany no azavaina antsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanampofoana amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Yahosoa, na nanova hoe Yavasoa, na nanova hoe Yahosoa, na nanovan'izay Yahoa tsy maro samihafa any. Dia be ny naran'novaovan'ireo olombelona dia manam-porofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina dimy folo. Hay aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay orazana amintsika dia ity ny teny voalohany, fa tsy mbola ilay sary voalohany teny ity fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Fa rehefa tsy mino anazy Andriamanitra, ny Elohim Israely izany, dia voalohany miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly tena nanota hatramin'ny voalohany. Izao raha vakentsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo. Zaka nareo misy hoe iza izany mikokoka izany fa mivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny mety namitoro teny rehefa sendra mifanina mitoro teny dia efa eto izy eto aketo izy. Izay manotra dia avy any amin'ny devoly. Satria ny devoly manotra hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany roany hanamporofo aminareo fa ny mpitandrina dimy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina dimy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona. Fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety any ely ataonareo e. Tsy mety mihitsy any ely ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge ho tamin'izao génération-nareo izao nareo magnano an'izao fampianarana izao. Ary tena tsy indianiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatry nareo e. Tamin'ny fiteninareo no nivoahan'ilay fampianarana. Fa ny amin'ny nosonareo no nahatongavan'izany atao hoe ambassadeur-n'ny Joshua izany. Tena voafity nareo.
Sambatra be nareo natao voaloham-bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Aosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mba mijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany koa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy e. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Reo ny deuxième ligne dia mifalia mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifalia daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafidy ahy e. Tena sambatra nareo any. Dia mihoany maro anisa izao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeika avy any amin'ny devoly e. Izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay na tonga ny eo samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43-44. Eka dia rehefa izay teny izay. Jaona 8 43-44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay. Nahoana izy ny tsy azonareo ny teny satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Sa ny olona mpanota izany a. Mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany. Mety ka. Ary raha manainga izy dia nihaza izany lazay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy izy izany ny dikan'izay. Somary ampiakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Fa tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany ny atao devoly izany. Mpanao ny ratsy izany e. Ary ny devoly izay mpanao ratsy a. Ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandray mandikan'izany ianao izay mandray hafa. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy misy fiainona daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo etoko sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha ny andro io fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka. Ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia pofoka amin'izay ary no mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary
teny omeny Eliana mpangalatahaka rehetra maneran-tany ary rehefa herinareo ty dia maiza mipepaka amin'izay. Dia manarà ny Elia fa tsisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra raha tsy manatona ny Eliana reo. Zany efa miteny sao dia omedy sempre la mort antsoantsony Elia ty manerana an'izao tontolo izao any mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didiko rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe miverenaingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama, Iaiavana ao anarany, izay nantsoiny dadabe Mose hoe Iaiavana ao anarany. Aty tena mazava be ity satria aty amin'ny faritry ny tatsinanana zany ny veny ny W tena toroiny hoe ve mihitsy ary B na B ray amin'izay foana. Aty zany vao tena hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefanareo no manova an'izy ho. Fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anona zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay no tena napetraka ny anarana hoe ianarana moa tsy hoe zareo nametaka anazy fa fanamporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Iaiava. Parenthèse kely iny satria ty zao raha miteny hoe working dia working ozy ry zareo ary raha miteny zareo hoe wife dia wife ozy ry zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zavatsafa ny andesany an'izany. Dia moa parenthèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io, lavitra anazy nge zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria namporofonsika mihitsy ny hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra tany am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31, Jaona 9:9 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakikao voninahitra eo soa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa laha ny andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Laha ny andro io fotsiny ianao, laha ny andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ihany mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika spôzy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany reo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota rehefa tany mitady an'Andriamanitra. Raha zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay samy mifanohy ny adalàna eo. Zava-doza amina tambo mihitsy ange miseho amin'izao. Fa samy tonga sainy, samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany Elia milaza fa tena mpanota nareo mpitandrina 10. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Iava io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalan'iny nanapoteny ny fisoronana. Raha vao nipoteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay. Izay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10. Raha tonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofon'ny Elia eto androany. Fa izay mitandrina 10 rehetrarehetra dia efa omany ny bagazy. Mampalahelo fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany ny tsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ery ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto Ory olombelona tena mba aza vonoina ilay fanahy. Aleo ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy, nataonao nilomano tao fahotana, nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mampinamina, izay. Mba enoa ilay fitarenan'ilay fanahy ry olona. Dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny amoronao ilay fanahinao?
Nefa io nge le miaina mandrak'izay io le tsy mety maty, fa ianao nge lasa vovoka e. Dia le fanahy tokony hivelona mandrak'izay ve atsiponao any amin'ny eny? Aza dia tia tena ireo olona. Aza dia tia tena ianao. Tomany dia fanahy mba teo vonjena. Fa tsy raha inao mihitsy e. Maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao? Tena mahatonga saina e. Ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada Iava io mihitsy nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Izao mantsy. Ny voalaza an'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany, lalàna an'Andriamanitra io dada Iava, dia tsy azo ampiana io didy io ary tsy azo esorana. Izay ny lalàna fototra zany ny feon'io didy folo sy lalàna Mose hoe aza ampiana dia aza esorana. Deutéronomie 4:1 sy 4. Deutéronomie 4:1 sy 2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy tsipitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo, dia ho velanareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Teny hoe arao ilay didy tsipitsipika izy izay ampianariko anareo, dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo. Izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo izany dia efa hazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana, izany hoe mitondra anao mankany Israel. Dia ny fanontena napetrako taminao ary aminao ary dia izao: ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io? Ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandrakany androany mbola eo ianao, fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel. Dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io, aza mba miteniteny foana e. Olona tena ho an'ny Israel nge reto olona reto ary tonga tao izy. Ianao nga mba tonga tao? Aiza misy ohatra Israely ara-panahy io zany? Hitanao amin'izany ny hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io, miara-mita izao tsika izao miteny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany izy satria ireo no any amin'ny tany Kanana, dia any Israel izany. Ireo no makany fa tsy ianao. Efa diso adresa ange ianao izany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo, satria maninona? Ilay didy natokana ho an'ny olona ho any Israel, ianao olona tsy ho any. Inona izany nitandremanao an'io? Raha breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila, inona izany nitandremanao breziliana an'io? Ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila. Raha ho azareo any Togo, ianao raha olona tsy ho any Israel koa na tsy hipetraka any ianao, ka ianao hiverina any Togo foana satria any ny tany razanao. Inona izany nitandremanao an'ilay didy folo? Ho anareo Togolais, ho anareo Malagasy ohatran'izay koa. Raha Malagasy ianao angano hipetraka any Israel, ianao nga dia ho any Israel tena izy, fa ny olona hipetraka sy olona any Israel nge no mitandrina an'io e. Ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any, daholo ianao nefa no mitandrina an'io. Eo ange dia efa diso nareo e. Hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Ny olona mpitandrina didy folo zany ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israel. Nefa tsy mety niditra nakany fa mandrakandroany mipetraka amin'ny tany misy anao. Anao Amerikanina, ianao Anglisy, ianao Frantsay, ianao Alemaina, ianao nizanizy, ianao zany. Hitenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io? Ianao Indiana, ianao Japonais, ahoana ianao amin'izao teny izao? Hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra. Ndao ditsika ny teny aza ampianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorana anareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo. Ity didin'Andriamanitra didy folo sy lalàna Mose ity izany dia efa namoahana didy hoe aza ampianareo dia aza ny esorana anareo. Tsy aza atao mihitsy ny zany manampy an'io ary tsy aza atao mihitsy ny manaisotra an'io, fa tena lalàna mihitsy izany.
tsy azo atao mihitsy izany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Etsika vetivy amin'ilay boky Matio indray. Ty le mba ianaran'io le teneny ahoana boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 7:20. Nefa vao maika nitady hamono azy ohatra Jaona indray teny voakiko ty re olona averina kely Matio 5 andin'ny 7:20. Matio 5:18. Falazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendrotsoatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io, dia tsy azonareo foanana io ny teny ao anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomie 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Yahosoa no anarana. Ilay ny teny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy misy idirana izany. Tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lanamosy io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana na litera tsotra iray na tendrotsotra iray, litera iray na tendrotsotra iray zany tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomie 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza ambasadiovan'i Yahosoa. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana. Maninona ny nampidirina tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io. Mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io ilay zanaky ny avo indrindra. Ataontsika izy ny anarana fa ianareo dia efa diso asany amin'ny anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy ny Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo. Io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy na i Jesoa na i Jésus na Jesus dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any elo ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena fa vonony amin'ny avonavonanao. Vononao noho ny amin'ny avonavonanao. Vononao noho ny amin'ny fatikam-bozanao. Noho ny amin'ny fireherehanao diso toerana. Noho ny amin'ny fanambonianao tena amin'ny tsy amin'ny antony. Dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety e. Apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray. Novonoany dada Iava mantsy io resaka fisorohana io, tena ny fahafahany mihitsy ary tsy navelona ny nataon'ny zanak'Israely. Nefa ny fisorohana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:20. Ao raha vakitsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:20 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Dia rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:20 ty fa ny fahafahany dada Iava tsy naseny natao tsony dia tsy menatra mihitsy ny olona niantso Jesosy, Jesoa, Jesus, Jesus mba hatainy amin'izay ilay Jesosy. No batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisoronana io. Izany nateo tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly
Ary izay mbola manaraka an'izany sary zany zany hevitra zany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an'zareo mitandrina didifolo rehetrarehetra io. Hoe natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jezus io dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jesasy io dia mitandrina didifolo izy. Dia natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Dia tangosany amin'izay ny ampafolo-karenany io la rehefa avy eo. Satria izay monko tena bio amin'ny resaka didifolo io, hitango ampafolo-karena. Zay, ohatra rehefa tsika arany sary. Levitikos 9:20. Levitikos 9:20 andininy 5. Manomboka antsika nijery. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely, Levitikos 9:20 manomboka ny andininy 5 dia ho teneniko eto le andininy rehefa avy eo. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto zany le hoe maka ondry dia osy zany. Dia andininy 9 dia ampanatony Arona ara ny vatosombo lahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehany ava eo alohana varavaran'ny tranon'ilay fihaonana. Zay, dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao zany amin'ireto omby vatosombo lahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria ondry lahy daholo ny anaovana andreo. Zay, dia mitany hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ho vakitsy amin'izay ary arika hatramin'ny andininy 5 zany. Andingana be tsika zany. Amin'ny andininy 9 amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay ho vakitsika zany. 9 ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 dia aoka ampahorin'ny tenanareo nareo, ka tsy ianao raharaha akory nareo na ny tokotany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro 10 amin'ny volana 7 ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro zany andininy 30 no anaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka hadio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehany ava ianareo. Zay. Ity andro 10 amin'ny volana 7 ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely mba hoe mba tsy manota intsony izany izy rehefa amin'ny vaninandro ihany, mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia meny dada iavan'izay ny teny ao amin'ny andininy 7:30. Levitikos 16:34. Ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isan-taona zany ny anaovana an'io, fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitikos 9:20 ray manontolo io. Ary mahambony an'io toko sy andininy io, io fisoronana io, satria io no manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany, ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitikos 9:20 ity, le fanesorana ny fahotana indray mandeha isan-taona, dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isan-taona. Zany no mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetrarehetra. Tsy ambony zany sabata zany, fa ngany sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra.
Raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisoronana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisoronana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisoronana no manala ny fahotanao indray mandeha taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo ny hatrehany dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisoronana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'ny Andriamanitra ianao ka ho any amin'ny helo ny dikan'izay rehefa maty. Tanzeny izy fa tsy ny sabata izany no ambony. Izay no nahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisoronana. Hébreu 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7 eto no misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 io angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7:11. Hébreu 7:11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra no izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisoronan'ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsy. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisoronana izany no matory, izany hoe matory eo amboniny izany, miankina izy izany ny atao ambany fototra izy izany dikan'izay. Matory eo ambonin'ny fisoronana lalàna. Izany hoe ny fisoronana izany fototra ny dikan'izay. Dia mi-se reposer eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra izany na ny base zany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Izany hoe ny fisoronana zany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Fa eritreretin'ireo moa izany fa raha vao ny fototra mihitsy izany miala menjerana eny trano e. Raha ava daholo anie ny zavatra hitra eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra. Eritreretin'ireo raha mba nahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe raha ava ny fototra fa handeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina io sevy hatrany ilay trano dia raha any amin'ny fototra mivovoa mipotika daholo ilay trano rehetrarehetra. Raha misy izany. Mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona any ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa ny teny an'izao Elia. Efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo za tsy niteny ianao tsony. Fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany. Ny fandefasana ny fampianarana hoen'ny sofinao na aparitany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao izany Elia izany dia nambanianao sy nentenenao zao rehetra izao. Ho tadidinao tsara. Matoa izany Elia izany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona an'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra izany dadako izany. Iavano anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka amin'ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto izany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy zany. Lalàna Mosesy dia ny fisoronana ilay levitikos toko fahaenina ambin'ny folo ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy tiany dada Iavaly izy. Tsy tiany intsony.
Ary any amin'izay ny Israelianina satria nampitandrina foana dadaiava atsanononareo ny fahadalanareo manao ny adalana zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisorohana atsanononareo adalanareo ny fanoerana anahy io fa tsy mety amiko reo sy dadaiava manao ihany izy dia manao le fisorohana izy rehefa avy eo dia mandritra taona dia ohatrany hoe milamina foana satria ko lalana mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetra mihitsy ny le zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafarana izy tsy zaka ny dadaiava ntsony nahita an'le sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasiana anazy mihitsy ny izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany fisorohana eo izy amin'ny persona no nanravany voalohany rindra ka raha voarava ny fisorohana nataony dadaiava rava izy tena ny nanravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mose iray manontolo izy nandrava azy valy teny menana rehetrarehetra mihitsy ny hoe ny dadany venona metaka anazy dia ny zanany venona nravana azy le didy folo zany resantsika io dia manome valy teny mihitsy anao mihitsy ny androany ny dadany mihitsy ny nanravana azy dia namafisiny zanany teo amin'ny azy fijaliana dia ny marina confirmation iny azy fijaliana iny daholo avakitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay ao amin'ny bokin'ny Isaia toko faha 6:3 Isaia 66:3 Isaia 66:3 izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona zay aloha zay anankiray zay ozany hoe resaka mamono omby nge zany dao ary ozatsika ary izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika olana indray ny teninao amin'io ary resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve ty resaka sisa tena tonga hatrany fanatitra amin'izay le izy fanatitra ny resahany eto tovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry ka dia miteny an'irety mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina ny ataon'irety olona mpitondra fanatitra ondry lava isaky manao zavatra tony ina ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa nytony ondry tony eny amin'ny toerana misy zay andehanany any reto mba mieritrerety fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo zay soratra masina ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe miavo indrindra le trop puissant l'éternel Yahweh ary zay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa zay rehetra manao fanatitra rehetrarehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa nefa ny le kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny nareo ozy ny dadaiava zany hoe mihinana an'ireny nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao zava-dozana zany zava-dozana zany tsy mety sonangely efa natitra ary zay mandoro didika azo manontofo no fanatym-patsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy zay rehetra mombany amin'ity fanatitra ty zany ninona ho ataonao dia lazay ny dadaiava mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy mitovy amin'ny mamolaka vozona alika mitovy amin'ny mamono olona mitovy amin'ny manatitra rakisoa teo dadaiava no nilaza mazava tamin'ny alalany tamin'ny Isaia fa tsy mety ampotsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mose satria niravako mihitsy ny fisorohana izay fotsitry ny lalàna ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera iny ny tiana ataonao reo ina indray no valinareo an'ity ina indray no mety zavatra hoetriretiny sainareo fa mazava be ty sady mbola ho tenenareo indray le vahoaka ao aminareo hoe tsy raisina ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana zany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io sany hoe olona tsy mba mahay micomprendre tsy mamaky teninareo fa jamba ny tena marina klasy an'ireo mpitondra fivavahanareo fa jamba mihitsy nareo ary tsisy saina tsony fa mameritreretra daholo zay mamandray zara moa ianao mpitondra fivavahana io ke mbola vonjeny eny
Zany hoe mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao azafonjeo ny fananao rehefa mbola te hamonjy ianao. Fa rehefa tsy te hamonjy ianao dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery ange tsika rehetrarehetra hoe manerana izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny chinois. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa tsy kelikely aloha. Zavatra marina zany. Mazava be ny teny eto fa dada iavany mihitsy ny nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tareo aza nampiana dia aza niesoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandravan'izy voalohany? Dia dada iavany nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo lokitena intsony. Ka hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa, iza nampanaonao an'izany? Fa nga tsy hitavao masonao ilay hoe aza nampiana dia aza niesoana. Nange efa kitsika andeha mandeha averina iny toko sy andininy rakizy. Dia rikatra amin'ilay Deutéronomie toko 4 dia andinin'ny faharoa. Hoe everitsika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza niesoanareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany menaka. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofohana an'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Aby nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu 5. Averina ilay Matthieu 5 hoe io teny io ilay namafisy natao Matthieu 5 hoe aza ampianareo teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy sonareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao zanga mitandrina an'io. Tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izy andeha hitsofoka ao. Raha tsy olona tsy misaina, ny tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Zay no tonga namiteny izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonoana nataon'ny mpitondra fivavahana anao. Fitoana ianao izay ny vonoana. Soran'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay miverena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Nuk efa kitsika ilay tenin'ny Josoa. Falazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia literena tendrotsoatra iray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Dia mandra-patanteraka izy rehetra mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe niravan'ilay zanany eny didy folo io e. Niravany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namontsy fa mafisy eo miazy fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny Josoa raha tsy ravy didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ilay constitution didy folo dia ilay constitution Josoa, lalàna ny Josoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy ny ravana ny didy folo dia mipetraka ny Josoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala iaia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Antsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Vetsika amin'izay ilay teny ilay hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono olona atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandolo ditin-kazo manimpofo no fanatram-patsiloma dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny fahalian'ny fanahy tamin'ny fahavetavetany. Io izany atezerany dada Eva ty miteny ity. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy.
satria miantso aho fa tsy nisy namaly, miteny aho fa tsisy netiny aino, fananao zay ratsy teo masoko izy ary ny tsisitrako mihitsy no ny fidiny. Ay. Tezitra mihitsy ny dada Iava. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempolon'ny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azonareo atao intsony ny fisorohana. Ny rany amin'izay ny Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempolon'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseratra indray Jeremia. Jeremia 52, eo amin'ny andininy fahafimy izy ity. Isaia 52, Isaia 52, 12 dia 13. Isaia, Jeremia azafady, Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray voateny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy izany. Zay mihitsy ny vakitsika zany. Hoe ty ary nataony dada Iava, teny amin'izay ny tanànan'i Jerosalema, dorina hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony zany rehetra zany. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15, tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna. Tonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranon'ny Iava sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorana tamin'ny afo avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempoly, rava ny tanàna rehefa tezy dada Iava, tsy mety mihaino ny teniny. Teny amin'izay, ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena, eny fatrany amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny Elia, miomana koa ny fandravana anareo. Fa tena miala nenina faraparany Elia, fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao ritenenako izao, fa tena niaja mba miteny angely aho hoe hafanenina foaka izay, fa dia tsy zakanareo intsony lehibe. Ny andeha amin'ity taninareo ity tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hiverimberina hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Iava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ry olombelona, raha mba nainihaino an'izao teny izao ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia zany. Tsy vakinareo aloha mihitsy izany ambasadavanio samy nitondra nareo any amin'ny marina zany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fialonanareo. Tena eny mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana izao menanao izao fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay zany. Dia tatazo ny fiafaran'ny ainao endraso tsara. Dia ho tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra henonao. Dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao, dia izay ihany no averina tao sary aminao zay. Fa efa mandoranao zavatra menanao ny fitsarana. Ny mpitondra fivavahana aminao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany, fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao.
tsy mitsara nofonao zay fa ataonay iny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re fa mitsara ny fanahinao. Zana tonga na miteny an'ilay olona manao ratsy any ely hoe raha mba fantatrao io olona alohanao io tsy sananao zany ianao raha mety nikoaka teo aloha mihitsy mba avonjeo le za raha mba fantatrao zany atao hoe Eliaza tsy hainao re izy de vava tsy vava moa ny atao sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka an'ireny dia me fotsiny hoe mbo de ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta terre anao ty ianao de ozanao ianao rety ambony tany ko iza ny anao ko aminao ay daso meko anao le teny sosialiana fa miasa taoko ty ary matoa Eliana afaka olona tsy nanao teny intsony de tsy olombelona tahaka anareo izy hoa avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any amin'ny misy any Ahosoa no ke efa ketsiky teny parenthèse kelinay anao hoe ao amin'ny Jaona toko 7 Jaona toko 7 esa misy any teny Jaona 3:13 Jaona 3:13 toko 7:17 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra any amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Fanina mihitsy anao mianao zany tezany inona ty teny ty eto ary mama tena inona izay izy aveko tsara le teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Dikan'izany teny zany dia io Ahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io misy double personnalité dikan'izany ilo amin'ny lanitra ny lanitra i Ahosoa sy Elia manana an'izany. Dia dada iavako dia tena tompony izany mihitsy izy ny azy moa ny voninany mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana. Fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra fa izy tsy miala an'izany zay dada iava zay dada iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy mihiraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely nanay izy iny ny voninany mihitsy fa miteny zay na hoe double personnalité. Dia Ahosoa koa ohatran'izay Ahosoa indray ny vatany mihitsy ny ety fa ny momba azy koa mbola any dia hoe mijanona ny foana ny anankiray zany misy anakaiky mijanona momba anazy any azaveko anareo aleo matrany azaveko anareo mihitsy le izy dia azonareo tsara amin'izay misy ny anankiray ny Ahosoa tsy azo entina makety aminareo ety dia azonareo izy fa raha tena momba zany Ahosoa zany ny tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty sady dia izay no lazaiko anareo tany dia midofotra ty taninareo toy ny fitenenana zany na tonga hoe i Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Ahosoa amin'iny vao afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Ahosoa nefa naizana tsatra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena nisaka tamin'ny vantana fa mafy be ny force de présence ny Ahosoa iny. Tsy misy Ahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka iresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona iny fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dehibe ny zany efa esorina any amin'ny vatany Ahosoa ho afaka mifandray ohatran'ireny izy satria zany Ahosoa zany i Ahosoa égale force destructrice lumière destructrice feu destructeur afo mandrava sy mandoro fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akaiky iny dia izay sary zay raha hoentina zay tena ray manontolo amin'ny Ahosoa zay hoentina midina ety an-tanareo ty tany dia mirefitra ny taninareo raha mizobo zavatra efa misy sao zany zay tany rehetrarehetra raha izy moa zany mandrava tsy nandeha rava fa na tsy andrava izy fa zay misy anazy etrehitra mirefitra daholo zay misy anazy eto zay lalova zany dia mirefitra daholo iny
izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra any ambony any fa ny tena ny heriny midina makety. Izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana, fa ny vatany ihany no mandeha ity dia izay ilaina ihany. Ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity. Izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo. Efa nazava izay. Fa raha hoe niara-nidina tamin'ny Jehoshua daholo ny tena momba azy rehetra, haiko misy olona hiara-monina aminazy tsy possible. Izany na toezatra tsy possible. Iza ny olona hitan'Andriamanitra ka ho velona? Tsy existe zany. Zay azonareo tsara angambany izy. La même chose que Elia. Elia koa raha nentin'ny Elia ty dodolo ny zavatra momba ny Elia, dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zavatra niseho koa. Fa ny sorona koa zany rehetra zany fa izay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre ity ihany omena azy sy ampitondraina azy. Ary omena araka izay itiavan'i dada Iava sy Soa anazy koa nefany izay tiany omena anazy. Fa ny tena ny akapobe ny rehetrarehetra dia napetraka any anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana any anatin'ny VSCC. Izay ny teniko anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany, ary raha izay maty rehetrarehetra moa tsisy nahita tsy afaka miteny ety aminareo ety. Izany no mahatonga namely hoe nisy olona maty dia nahita ny hery. Tena olona mitapitapy mihitsy zany. Izany ve ny rinoko hita zany hero zany. Dafatosana izy zany. Ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona intsony ianao, tena marina fa sarotra anie zany toerana izany. Fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia. Tena fahefany Elia zany. Mahay manavitra fanahy Elia. Ary tena mahay mamonjy fanahy Elia. Ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Jehoshua anaovana anazy. Fa Jehoshua manao an'iny araka mibaiko ny Jehoshua dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy. Ary raha misy tena zavatra mba iren'ny Elia koa, ekeny Jehoshua zany. Ny apôstôly ary moa manana fahefany hoe izay ampidirina aty dia tafiditra, fa izay tsy ampidirina aty dia tsy tafiditra. Maika ve fa zany Elia zany. Izany na teo hoe fitiavany Jehoshua daholo zany. Fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Jehoshua io. Izay nataovana azy hoe zandriny Jehoshua, tena zandriny mihitsy, namany. Miaraka aminy, tena tsy misaraka aminy. Dia izay zavatra izay ilay teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo. Raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo. Tena mahita. Io olona hitanareo io jereo tsara io. Copie-coller amin'io hitanareo eo amin'ny sary amin'ny écran io. Tena tsisy valaka amin'io. Esory fotsiny solomaso dia io hitanareo any. Fa tsy misolomaso aloha ny any. Fa ihany misolomaso ety fa ny any tsy misolomaso. Fa na mijery an'izany raha tsy zakanao. Fa rapirapiko nao any raha vao izany mijerena. Any anaty VSCC teneniko anao. Reny mirediredy ty rangahy ty dia ho hitantsika hoa. Raha reny maty reny hoa na indresaka taminareo dia mitantara io tena marina teny olona io. Fa tena misy fitsarana any. Ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo e. Marina be nge io lantilanitra io, ny tompony izy io nge dada Iava. Tsy mahazo miditra mihitsy izay tsy masiny. Matoanao zany ampidirina any vita triage ianao ny dikan'izany. Tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany. Nga tsy nivakinareo ilay bokin'ny Apocalypse 21-27. Nge vakintsika izy. Apocalypse 21-27. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina. Na izay manao vetaveta na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry ihany. Misy izany izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry. Mazava ho azy fa tsy mety mitriena anao izany dia izay voasoratra ao mahazo makany. Ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana. Any no mamoaka dite mahazo miditra ty. Prezantena any amin'ny Jehoshua amin'izay dia miditra ianao. Any zanak'ondry ny fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io. Tsy mba miditra ao mihitsy izay tsy masina. Dika izany
misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina. Lozika anie zany. Tsy nareo olombelona ty mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Yehosoa izy. Sasainy kotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Yehosoa ary ny tenin'ny Yehosoa manamasina ny olona. Dia izay olona miaraka amin'ny Yehosoa kotsiny ary mitandrina ny tenin'ny Yehosoa dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Yehosoa. Ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenina tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita ato amin'ny Yehosoa ato amin'ny fanjakana masina izany, fa tsy ny olona mamaromaritra hoe olo masina, olo masina. Olo masina hoana ianao nefa ianao raha mpitandrina didifolo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely, vetivety ianao zany, lehilahy manambady lehilahy. Zavatoza. Aza maniditra amin'izany. Ato amin'ny Yehosoa kosany tena tsy manoty intsony eo amin'ny Yehosoa. Izay indray dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty angesany. Ireo no tena trany mihitsy amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo zao mantanarena hoe mandalo fitsarana. Iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Yehosoa sy ny dadako Yahva ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianako. Tsara ty efa mangataka mafy amin'izy mianako hoe mba hampio hainga na vitan'ny ty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany hoe tsy afinaritra be na. Tsy misy zahatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady hevitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Yahva. Fa hanapotika ny eo azy zareo e. Any tena nitenareo, hanapotika ny eo azy zareo. Izay nge nandehananay ety, izay nefa mitsotra ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly Satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandefa fampianarana hoe izao zany anaovako ny azy, izay anaovako ny izay anisany mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa zany tena izy ihany koa e. Izay ny tena planako amin'izao zany hoe mijery amin'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana mankany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tsara ny tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao aritra antsika amin'izay ilay teny izany, somary lavalava teny fa samy miantsika. Dao tsika amin'izay hiditra tsika hoe mazava sany ilay izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia? Elia avy any amin'any teny lanitra. Tena mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be zany. Dao hiditra tsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoan'ny dada Yahva ny didifolo sy lalàna Mose, dia iny andao nitranga. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ilay fisorohana teo, rava zany ilay fisorohana. Rehefa rava zany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsiny no fanaporofona fa nielan'ny dada Yahva ny didifolo sy lalàna Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampino, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Raha vao rava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy haiko hoe mbola miankina ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika ko inatsoa ny petrahan'ny tranonao ia. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny, mbola petraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olona tany na avy ny olona dia efa milotsaka ho azy io. Tsisy fototra tsonika. Ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Yahva zany no nandrava ny didifolo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema, amin'izay tsisy manao fanatitra tsony. Dia nanomboka teo nataony tsy esy nahafantatra azy tsony ny zanak'Israely. Ino ilay boky ny Amosa iny? Hoe aza manohy ny anarantsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao tsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tsisy mahafantatra anao tsony. Tsy nisy niantso ny anaran'ny dada Yahva tsony ny zanak'Israely. Ary tsy niantso ny anaran'ny tsony ny zanak'Israely. Izany daholo ilay vokatry ny atezeran'ny dada Yahva zany. Rehefa tezitra dia nataony tsy esy nahafantatra azy tsony rehetrarehetra.
Tsisy miantso ny aranao tsony. Tena nilao zany dada Iavà mihitsy ny zanak'Israely. Zay zany ny sary momba ny amin'ny zanak'Israely dia niditra amin'izay moa zany ny fanampotenana azy, niditra amin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa, dia zareo andevy io tamin'ny taona 1822 vao naveriny dada Iavà amin'izay satria hifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena ninandrava ny didy folo dia dada Iavà ny voalohany. Ny lany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravany io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety tsony satria fa potehiny ilay fisororana, no potehiny ny tempoly, tsisy ivavahana tsony ny zanak'Israely. Zao indray izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Ilay zatra efa natezitra ny dada Iavà ihany mbola hiverenany. Dia izao ilay hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iavà mihitsy. Izany mandriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tontolo rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demony nivoaka ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa moa dia ianao no tena ovanarany io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iavà zany. Fa efa misy mangalatahaka mihitsy hoe Iahva ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia zao ny devolo manaparitaka anazy. Me fotsiny ely fa zao ary ahoana ilay didy folo ny tandremanao? Ahoana dia miraikitra. Tsy afaka ianao. Eny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka ny fahotana mandrakizay. Dao ary toisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto ilay tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iavà araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto zany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midina eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana anazy. Dia vainy ankiray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity, raha tsy hainao didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ny ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika eto ny ravana dada Iavà dia mbola iny indray ve no entina avy any. Zay rehefa tonga ana amin'ny teny hoe nareo miteny hoe mahasika fiteny fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay mitondra teny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izy naniraka ao izy izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Any misy didy zany no menan'ny Ahosoa nasain'ny dada Iavà ho lazainy ary ho toriany ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy ny didy an'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipotehiny dada Iavà tany ny fisororana ao ohatran'ny hoe nibatana zavatra ohatran'izay. Fa jereo iny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo ny mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany e. Fantika an-dalàna ary izany no mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Hoe mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy koa. Ankoatran'ilay Andriamanitra diso ary izany no prova diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo eny mampitandrina didy folo io e. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Ena hoe mpangalatra tsy nenangalatra aho. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe andiny fadimapolo ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ty didiny menindray ity zany fiainana mandrakizay.
Zany hoe Yahosoa ty zany ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omena ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina, fa tsy ilay fananana Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zany efa nananana ve mbola hotoriana e? Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e? Ka tsy manana ihany kosa ve zany? Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa andro farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany ve no izay mandriana ho tokantrano io? Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahosoa amin'ity didy ity e dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izay, hotoriana, zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany e. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity a, izay hoentin'ny Yahosoa ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka ilay didiny Yahosoa moa dia tsy mahay manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazain'ilay tampoka. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany a, nozarainy tamin'izany iny a, dia ty hoentinao any a, hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona izao no idiran'ny didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo hoe dia mbola ho ampahafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola ho ampianarina ny zanany ve ilay sa? Mba mieritreretra e. Zavatra hafa mihitsy ity satria hoe izay mbola ho lazaiko ary izay mbola ho toriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israely ihany. Ary noho ny amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy namonoana ny Yahosoa teo amin'ny fijaliana, satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay notenen'ny Yahosoa no vonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no profa zavatra hafa mihitsy ilay nolazain'ny Yahosoa ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo zany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo vonoiny zareo Israelianina. Nefa dia tena dada iava mihitsy ny namono ilay didy folo talohan'ny fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny sainy satria fanolozan'Andriamanitra namono ny zanany ny hafaran'ilay Israelianina. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina ireo e. Tsy hainy anie io zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Zany rehefa niady tamin'ny dada Iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Mitatsika ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fotsiny tenako anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israely io. Fa ibabababa io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Zay hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israeliana io. Ary hitanareo tsara Rosia fa miaraka amin'ny Iraniana io e. Lova kitsika ny ten'Andriamanitra mikasika any amin'izay ho izay tsy mino dia mba mino rehefa miseho ty zavatra ity nefa ny sotara loatra. Isaia toko 7:20. Isaia 28:15 angamba izay. Isaia 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaia 28:14-15. Koa mihaino ny tenin'ny Yahova ianareo ry mpaniratsira, izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay, ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainantsika izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka no fiherera. Izay ny anjoan'ny Israelianina ho an'ny mpitondra firenena Israely. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainantsika zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia izy rehefa kelikely io. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehibe ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjakan'ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany. Tadidio ary rehefa miazakazaka Israely iny mitomany an'ny Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy maro samihafa. Efa nanao an'izay izy teo aloha. Ho mafisiny amin'izay io rehefa kelikely io. Mehibe fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy ilay taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia hono izy ilay tamin'ireo mandeha. Mehibe. No, tisantsika amin'izay ilay teny.
inona ary nataony Yehosoa? Nataony Yehosoa ravany didy folo sy lalana Mose. Ny confirme izy ny famerakana an'ity didy hoentiny ity dia nipotehiny teo amin'ny fijaliana ny didy folo sy lalana Mose. Eo afaka itsika Efesianina 2:15 tany dia lasitsika miazakatsaka iny amin'izay mba tsy taraiky intsony. Efesianina 2:15 afaka itsika amin'ny anaran'ny Yehosoa voninahitra ny dadamala Iavana. Efesianina 2:14 sy ny 15. Fa izy no fihavana antsika izay naharaintsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombavao iray ka novan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana. Safatindrindra. Fa inona io zany? Hoe tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana. Inona izany lalàna izany? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. No afaka itsika amin'ny teny frantsay izy io e. Efesianina 2:15 dia mba homaly kely raha izy raha misy anareo le Torah fa avoakatsika hoe le Torah raha mamaky Torah nareo dia mba avoakatsika kely hoe le Torah. Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo dia leo amin'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa izany hamaky anazy ity. Fa raha hitanareo vao may tsara le boky Sefer Torah. Efesianina 2:15. Efesianina 2:15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Rehefa noravany poteny mihitsy ny tao amin'ny nofony izany. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Mazava be izany fiteny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose. Baiboly katolika romana io vakioko io amin'ny teny frantsay. Rava ny didy folo, rava ny lalàna Mose. Dia andao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy any aminareo any fa mety aty amina teny nga manina amronao. Rehefa tsika manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly Jiosy indray ity, Sefer Torah ny Jiosy amin'ny testamenta vaovao. Torah ozy izy dia Nebim ozy dia ny Ketubim. Izay no jevantsika ato izany eo amin'ny bokin'ny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15. Efesianina 2:15 amin'ny Sefer Torah. Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo. Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny Jiosy 2:15. Efesianina 2:15 dia ho any reto milaza fa may teny Jiosy reto izany dia mena anazy ity teny ity dia mba vakeo kely ny anareo any sao dia tsy mitovy amin'ny anahy. Fa ny anareo dia izao ny voalaza ny ato. Vakiko amin'ilay teny Jiosy. Mobatilo haya baby pisaro et torat hamisot vnatrokot amin'izay. Ilay voalaza any zany dia hoe et torat. Tena Torah mihitsy ilay voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim. Baiboly Hebreo zany. Zay. Dia vakiko amin'ny teny Anglisy indray io. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances. Izao no dikan'izany. By abolishing in his flesh. Tany alalan'ny fandravana zany tao amin'ny nofony. Le hostility, ilay fifandrafiana. Which is the law of commandment, izay tsy inona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra.
Zany hoe tena le Torah izy ny teny jiosy Sefer Efesim ary lalàna sy ny didy rehetra izy ny teny anglisy ohatr'izay koa ny teny frantsay. Izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra mivoaka izao atao amin'ny teny anglisy any ianareo na teny frantsay raha ohatra ka mety raha ohatra ny tsy misy moa dia ireo amin'izao atao fiteny gasy koa tsy manino. Raha izao teny mandeha izao zany atao fiteny gasy fa tsy manino mba ho hitan'ny olona le toko sy andininy zany Efesana 2:15 izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa avy nivonoa ny dada Iava izy dia nivonoa ny zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasiana matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy, ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosy lana Mose dia mipetraka automatika amin'izay ilay ina moa ny filazany lalam-pandrenana e. Ina moa filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay? Constitution. Première constitution zany didy fosy lana Mose dia vonoany dada Iava ny voalohany tany lalàna fisoloana rava zany ny didy folo ny dikanitsy lalàna Mose dia mba tonga niny officiel mihitsy rava dia ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana officiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa officiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution, la nouvelle alliance, Yehoshua miaraka amin'ny fanekena vaovao lalàna ny Yehoshua amin'izay izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony tsy manao teny intsony lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha miaraka amin'ny Yehoshua zany sy Elia efa nirany isolo tena azy ety amin'ny planeta terre nareo izay entsoko anareo hoe andao amin'izay araka amin'ny Elia. Hoentiko any amin'ny Yehoshua nareo, manaova batisa ato amin'ny Yehoshua, andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga, efa mamela ny taninareo io atezerana io e. Fa Elia le mbola mitady an'ilay olona tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ity hoe ahoana ny teny omenany ry, ahoana ny teny omenany ry, dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'ilay hoe ahoana ny teny omenany rehetra olona rehetra, ahoana ny teny amonjenany ry, satria raha ho teteziko itsy ho vitako fa tsy maintsy teniny alefa mandeha any amin'ireo. Izay zao asan'ny Elia zao mijery ny tanàna, mijery ny toerana, dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany dia mijery ny tanàna, mijery ny toerana, mijery ny fatao ahoana ny amonjenana azy, iny ny Andriamanitra ivavahany, satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia hoe iza daholo ary alohany ao. Manda lasa miteniteny foana Elia ny teny izy ka tsy mety zany. Fantariny daholo ny Andriamanitra tsy izy rehetra. Miara-ravana amin'izay aoriana an'izay, miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao. Anjarantsika mieritreritra ireo olona, anjarantsika mieritreritra sy mandinika tsara, mazava be sy mahitsy zao fa tena rava ny didy folo. Izay le lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina didy folo fa tany dia mpanotra ianao raha mitandrina an'io, satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly. Izaho aloha dia mba mitenareo aza mba manendrikendrika ny Paoly ny tena marina. I Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka hanovany tenyny dada Iava aminareo e. Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo a Paoly. Elia zany zavatra any amin'ny lanitra zany. Paoly zany raha mahita ny Elia zany dia mekoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elia zany. Fantany zany hoe zandriny Yehoshua iny. Lazaiko anareo zany. Aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandrava le fisoloana dia i Paoly indray ny andeha hanovany zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e. Yehoshua zao ve no teny mihitsy hoe tsisy ho foana akory io lalàna Mose na teny tsotra iray aza. Ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io. Izay ny tiana tenenina, aza kitikitena io. Ale zavatra tsy azo kitikitena dia hoe Israeliana ihany mahazo mitandrina an'io. Izay ny voalaza. Ao nefa ianao malagasy, frantsay, anglisy no komoriana, tsy haiko intsony izay mety mitandrina an'io any. Iza nampitandrina nareo an'io izy? Afrikanina zany. Iza nampitandrina an'io? Iza miteny tandareo tandremo io? Nanao amin'izany tsy mampety an'ilay izy. Tsy mety mihitsy an'ilay izy. Anao mieritreritra an'izany teniko izany.
Kaizy Paul nampitandrina an'ilay didy folo nefa izy mihitsy ny ara-mafantatra raha fa tsy nataony ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny Israelianina reny ihany atao inona any amin'ny hafa firenena io zany. Handika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao. Ary jereo tsara i Paul mihitsy ny ara-mafantatra fa rava ny didy folo. Izy nge no teny rava ny didy folo e. Tenin'ny Paul ange amin'ny Efesianina 2:15 io. Tenin'ny Paul io. Ka i Paul ndray ve zany dia merina an'ilay didy folo tandremanao. Nefa izy mahafantatra fa ny ravany dada Iava mihitsy io. Ary izy mihitsy ny ara-nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena rava ito amin'ny azy fijaliana. Teny Yehosoa nge navoaka nge baiko ny Yehosoa tao amin'ny vavany io. Dia izy io nalaza ny fanambarana io. Ary mbola namafisiny ihany eo amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 donc afaka antsika ny Hébreux 7:18-19. Hébreux 7 18 sy 19. Fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy mpanasoavany. Fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona. Fa misy kosa fampidirana ny fanontaniana tsara kokoa izay nataonantsika an'Andriamanitra. Misy fahafoanana ny didy mialoha. Foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany. Ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux no resahana. Ny didy Hébreux tany aloha tany ake dia ny didy folo sy lalàna Mose. Ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux? Foana ho ny didy folo sy lalàna Mose tany aloha tany. Zany dikan'io. Satria maninona? Sady malemy tsy mahasoa. Zany daholo nge ny tenin'ny Paul. Aizy nareo ny tenin'ny Paul ndray nampitandrina didy folo. Ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika? Dada Iava mihitsy ny ara-fenina ny ravana azy, mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io ndray? Izy mihitsy nanapotika an'io. Ary nopoteny hatrany amin'ny tempolo mba tsy hisanao an'izany resaka zany intsony. Eny nanapoteny io tempolo io. Dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'ilay didy folo fa nampateza sy ny poteny averiny ihany. Pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto e. Batainy zareo indray ilay didy folo dia asiany tandremana indray. Tena mpiara miasa amin'ny teny folo mihitsy. Io ve ny natesitra ny dada Iava dia mbola averinao ihany. Hoana mihitsy ny fisoroana, tsy navelanao fisoroana intsony olona. Ianao ndray mbola andeha amerina an'iny ihany. Amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany. Zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho. Oka avy antsika teny izay ny bokin'ny Galatiana. Ary izay ny amaranako anazy hoe tsy mety intsony mitandrina didy folo. Galatiana 2:18. Galatiana 2:18. 18. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Dada Iava efa nandrava an'ilay didy folo sy lalàna Mose, nandrava an'ilay fisoroana. Ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety. Satria izy ihany nefa nampiten'ny apôstôly tsy mety mamerina an'io. Dia ny apôstôly indray fe nareo dia amerina ny didy folo indray ho arahana. Nefa ny raha ny zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa noravana no atsangana dia diso izay manao an'izay. Ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany. Yahosoa no nandrava an'io amin'ny azy fijaliana. Dada Iava nandrava azy voalohany dia nikonfirme ny Yahosoa. Aiza moa zany ny apôstôly olona izay hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity. Izay apôstôly namerina didy folo ny tsipy any amin'ny elo daholo izy rehetrarehetra. Fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yahosoa aloha zany fa ny apôstôlinareo any zany. Samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo. Fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Elias Yahosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Manaraka ny fitsipika daholo. Fa rehefa dada Iava nandrava dia tsisy mikitika intsony hatramin'ny farany. Izay no nahatonga ny hoe Yahosoa nge nampitondraina teny hafa mihitsy. Satria efa noravana indrindra teo e. Izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany. Izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy taina soa. Matoa afa voarainareo daholo ny fampianarana. Ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka intsony ampy izay. Be izay famonoana nataon'ny mpitondra fivavahana izay. Mba tonga sainareo. Hiperina daholo amin'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manaraha ny dada Maria Iava, manaraha ny Yahosoa, ary manaraha ny Elias raha ny dada Iava sy Yahosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Eo ny fampianarana ny henonareo. Izay ny fahamarinana, manaraha ny Elias.
raha iayavano Andriamanitra, manarahany ery anareo dia manarahana antika zay. Fa reo Andriamanitra tsy izy ireo mbola izanareo fa Andriamanitra dia mimana ny fandorana sy family anareo. Endry mahita lozaka mery entala mandrosika vo. Miraso antsika samy tainao soa ariva avaka. Tata Malahava voninahitaonao mandrakizay. Fa io izao teny izao tena hitondra soa sy fahasoavana ao antsika miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotana ao antsika mandria. Vonjeo ny olona Tata Malahava. Vonjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana mena izao ne mba ho tafapetaka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamaliva avaka Tata Malahava ary ampio manakariva Eliasy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninahitsy naranao masina mandrakariva. Vonjeo ny olona Tata Malahava. Vonjeo izay maniry no any aminao, ho any amin'ny lanitra lanitra. Any anaranao Iahosoana izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika samy tainao soa ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondre dia lomatao lesa.